fa ny hevitra azy dia mihoatra lavitra noho ireny aho. Misaotra Jesosy fa nomenao ny vokatry ny fanahy. Misaotra Jesosy fa tarihanao amin'izao lalana zao a izany toetra mba izahanao le toetra le vokatry ny fanahy ato anatiko hoe tena masaka ve. Misaotra Jesosy fa isan'andro dia amoahanao testa foana ahako mba amoahako an'izay vokatry ny fanahy zay. Androany Jesosy a mankasitraka fa mihevitra ianao, mankasitraka fa misaina ianao, mankasitraka fa hoany aretanao teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra loatra Jesosy a fa tsara ianao, misaotra Jesosy a ny amin'ny tsirairay, ary misaotra fa miresaka aminay foana ianao, dia misaotra ny amin'ny teny izay alefanao manaraka eo indray Jesosy a. Misaotra Jesosy a, mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Andao tsika hitehaka mafy a ho an'i Jesosy. Afaka mahazo toerantsika tompoka. Tsoatran'Andriamanitra indray tsika ny amin'ny mbola hoe manana fotoana mahamarina antsika eo amin'ny sitrapony dia hoe tarito ny fanahy dia tonga eto satria izay ny tenin'Andriamanitra tsisy mahay manantona azy izy raha tsy ny fanahy masina no mitondra anazy a eto amin'izao fotoana izao. Dia tsika hamaky tenin'Andriamanitra anankiray. Menao tenin'Andriamanitra haitsika rehetra izy ity a. Raha isika ny amin'ny Jaona toko faha 20. Andininy fa eo amin'ny andininy fa 10 fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa sakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, ry Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra ny fitiavany reto. Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy indray izy taminy, fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanondrony, Simona zanak'i Jaona, mo tia ahy va ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondrika. Hoy izy fanotelony, Simona zanak'i Jaona, mo tia ahy va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe mo tia ahy va ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary ny ondriko. Tany amin'ilay fanotelony dia niteny Petera, ianao mahalala ny zavatra rehetra. Tsy haiko hoe inona no nahatonga Petera niteny an'io. Fa rehefa nanontaniana fanontelo ny Petera hoe ianao mahalala zavatra rehetra dia mety tadidiny Petera amin'izay hoe efa fantatro hoe tamin'ilay andriam-panderiva za andahanao intelo e. Maninona no anontanianao intelo? Dia teo amin'ny fotoana io dia fantatry Jesosy mipanga tamin'ny Petera, nahatonga anazy, nahatonga amin'ny Petera nandahan'i Jesosy intelo tamin'izany fotoana. Ty fotoana ty raha sy diso tsy hoe raha sy diso fa tena marina dia tao aorianan'ny fantsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy dia io no nresahany tamin'ny Simona no nresahany fa tsy Petera. Zany hoe Simona zany le anarana tamin'izany tena le hoe anarana d'origine ny Petera. Dia rehefa tena niresaka tamin'ny Petera momba an'izy dia najanony Jesosy le titre nomeny Jesosy anazy. Tena najanony Jesosy le titre nomeny Jesosy anazy hoe tsy ry Petera no niteneny fa hoe ry Simona zanak'i Jaona, mo tia ahy va ianao? Fa tsy niteny izy hoe ry Petera le niteny hoe ianao mahafantatra ianao ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nampirimy Jesosy mihitsy aloha izay momba amin'ny Petera natondrany titre. Fa le Simona le tena d'origine niteneny hoe fitiavana no tsy ampy tao aminao nahatonga anao nandahana intelo. Satria nasony vetivety ao ambany eo raha tsy diso
dia miteny Jesosy amin'ile hoe ny tena fitiavana ozy izy dia ny mahafoy ny ainy ho an'ny sakaizany. Ny tena fitiavana dia hoe mahafoy ny ainy ho an'ny sakaizany. Dia taty aoriana dia ampianarin' Jesosy izay hoe Jesosy nahafoy ny ainy ho an'ny sakaizany. Ry Petera tamin'izany fotoana dia hoe izay tena hiaraka aminao, na ahoana. Dia taty aoriana Jesosy nampianatra an'io hoe ny zavatra ny antom-pisian'i Petera rehefa avy eo dia tsy ho an'ny tena intsony. Ny tena tsisy Jesosy anehoan'i Petera fitiavana intsony izany hoe iny Jesosy dia arahana dia anehoana fitiavana hoe fahanana na hividanana zavatra natao inona. Fa ozy izy Jesosy ny antom-pisianao rehefa avy eo raha tena te haneho fitiavana anahy ianao dia nionjoko jerevana. Raha tena te haneho fitiavana ianao dia fohanina. Izay ilay tenin'Andriamanitra ilay hoe mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany. Nionjoko amin'izay jerevana. Aza ny tenanao intsony fa izay no nahatonga anao nandahana iny telo. Izay ke ovintsika nandray ilay fampianarana iny hoe mamafa ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra fa miverina amin'ny toeran'ny antikrista, miverina amin'ny toeran'ny mpakahala n'Andriamanitra rehefa mitoerana anankiray misy zavatra intérêt ambony no Andriamanitra. Tsy haiko hoe azonareo ve izay terme izay mahatonga antsika mamafa hoe maha-kristianina antsika, mahatonga antsika mamafa ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fitiavantsika n'Andriamanitra dia le mamafa izany dia manao zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra anankiray manoloana ny intérêt hoentintsika par rapport amin'ny hoe raha mijoro vavolombelona Jesosy eto amin'ity tsy handoko kolikoly, tonga dia ataontsika exemple angamba izy dia mazava be. Raha mijoro vavolombelona Jesosy eto amin'ity tsy handoko kolikoly satria izay ny sitrapon'Andriamanitra dia fiheverantsika fa mahazo intérêt ambonimbonitsika amin'ny tsy fandoavana, amin'ny fandoavana kolikoly noho ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe raha ohatra hoe mandoko kolikoly amin'ity dia mahazo an'izao vola be izao ao aoriana. Fa raha tsy mandoko kolikoly dia votsitra ty vola tenaiko ty. Fa tsy fantatritsika ao ambadika izy mahatonga antsika mamafa an'ilay hoe kristianitsika dia Andriamanitra mitomany eo ambadika ilay zavatra izay dia malahelo Andriamanitra. Izay ilay hoe mamafa ny maha-kristianina tsika manoloana ny intérêt anankiray. Dia eto no nampianaran'i Jesosy amin'ny Simona Peterany hoe manomboka izao mba tsy handavanao anahy intsony, mba tsy hiverena an'ilay fandavana intsony dia vonoy momba ny tenanao ho an'ny sakaizanao, ho an'ireto onjy reto, ho an'ny onjy izay natao andrasana sy natao ho fahanana. Izany miandry ondry izany amin'izao aloha izany sarotra mampahery ny mpanompon'Andriamanitra izay tena hoe mpiandry ondry tsara dia Jesosy Kristy, fa mampahery ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay atao mamahana ny ondry. Fa ny ondry izao efa miavolavona be, tsy mihinana fa tsy pizza na tacos. Tsy haiko ianareo ny ankizy ohatrany na manao misy ankizy tena tsy mihinana fa tsy frity, izany vary sy ihany izany dia nefa ny fiainam-panahy ohatra izany izao. Raha vao tsy manonona ianao fitahiana, raha vao tsy manonona ianao tsy fantatro hoe profesia hoe tena hivoaka ny diamant eto Madagasikara, tsy tiany ondry amin'izao zany, tsy tiany ondry amin'izao zany tenenina izany hoe mamelahy eloka miverena ny fitiavana voalohany, kanefa n'izay ny sakafo tsy maintsy omena ny ondry. Sarotsarotra ilay mamahana ondry amin'izao. Dia ohatrany hoe io misy eo an'ny Simona Petera nefa tamin'izany fa hany ny ondriko. Dia tsy haiko hoe ahoana ny fomba famahana an'ilay ondry fa alefa eo foana. Alefa eo foana aloha karazam-bilona isan-karazany. Dia mino fa eto amintsika aloha misaotran'i Jesosy fa mahatelona tsara n'ilay taolana isan-karazany. Misy mantsy manantena hoe tavikena tonga dia ilay amin'ilay hanina tsara io, fa indraindray taolana ny tonga ety fa lany any izy rehefa avy eo ohatry misy mahay mifika taolana tsara atao tanàna ato. Aleloia, misaotran'i Jesosy ny amin'izany. Dia ao anatin'izay hoe fiandrasana ny ondry izay indray, fiandrasana ny ondry tena misaotra ny papa, fa papa rehefa misy fotoana tena tonga dia miteny mahitsy fa tsy mety ny ataonao. Dia tena hoe izay mantsy ny ilavana an'ilay tehany ireny dia ilay ohatry misy krosy manao ohatry izay dia hisintomana an'ilay ondry. Amin'izao ve ianao nitazona ny
pastera anjiva hoe miverena ty hoe to sarotsarotra ihany zany fa soa fa pastera anjiva aloha raisiko satria izy mahazaka an'izany rehefa alina fa raha hoe olona hafahafa mety tsy teneniko fa tena hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra hoe zay nge le fiandrasana an'le onjy tena hoe miteny tonga dia hoe rehefa mivilana dia tonga dia hoe ahitsio tonga dia tenenina mivatana hoe tonga dia hoe miverena ty amin'ity fa tsy miverena tsy izy le sakafo any raha oharina amin'ny zava-misy amin'izao ny zavatra tendentsika amin'izao dia rehefa misy onjy tady andehany amin'le hoe any amin'le prospérité sy ny karazany dia ohatrany hoe stomina amin'le zavatra mihitsy hoe verena ty fa tsy manomana anao amin'ny fiaviany Jesosy any ohatra hoe izay foana zavatra zaraintsika eto misy mpanompoana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany eto tsy bedy zany na miteny mpanompon'Andriamanitra izy na izy hafa ny any amin'ny sasany hoe tena hoe any ny atao amintsika ihany resahana satria miresaka hoe fiandrasana ondry zay dia misy mpanompon'Andriamanitra zay tena tadidiko nanao ohatra zany pasteur Sylvain Rahery tamin'izany efa nanolo tena ho an'i Jesosy mpanompon'Andriamanitra efa diakona dia teo amin'ny roksy teo moa fotoana tamin'izay fotoana izay dia anjarako manao fanompoana alahady maraina dia tonga nefa ny sabotsy dia nisy mpanompon'Andriamanitra hafa ny antso manao baolina tsika amin'ny anina dia mamiditra fidirana voalohany tsika dia tonga dia voavita dia tonga dia lasa zany efa mbola ao amin'ny an'ilay fidirana voalohany mbola manana anjara fanompoana dia tonga dia raikitra zany pastera resaka baolina foana moa voazanatra raikitra zany dia asana dia verina avy any amin'izay dia aka ny pastera diary amin'izay zany mirava ny fotoam-bavaka dia hitserana azy hoe aka anazy sisa za amin'ny sorta dia godasy feno vovoka be ny avy nanao baolina satria lasa zany najanona le asa fanompoana fa lasa nandeha nanao baolina dia mirava ny fotoam-bavaka dia za miandry amin'ny pastera diary satria izy nijanona hatramin'ny farany tao moa zany miala avy misy mpanompon'Andriamanitra miantso ana amin'le isitona zany io le isitona anao satria ianao onjy dia lasa mivoaka tany amin'ny zavatra hafa da natsoina makanetra hono ianao any amin'ny pasteur Sylvain tsy hinetinetsika tao anaty tomobile tsy nietsika aloha dia verina avany izy amin'izay tonga rehefa fanotelony makanisa ty amiko ianao zao makao amin'ny brao sanandatra lasa nandeha fa tao amin'izay ianao efa mpanompona tanao reo tena le ohatrany hoe le stomina amin'le faraingo mihitsy fa mpanompon'Andriamanitra fa le izy tena misaotra an'Andriamanitra hoe rehefa fitiavana ny itenenana anao fa tsy hoe fahasiahana fotsiny dia mipita ao anatinao le izy dia tena mahatsiaro ny tenako tamin'izany fotoana zany hoe onjy tena hoe onjy na nivariana tany amin'ny zavatra hafa dia naverina Jesosy hoe tia ny fanakena tao anatin'le hoe fiandrasan'onjy nataon'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany dia misaotra an'Andriamanitra fa taty ariana tadidiko tsara mihitsy ny réactionko tamin'izay tamin'le Sénégal sy Barea tao amin'ny kianja Barea io dia tamin'izany fotoana efa tary andrefa nambojanahary dia mipetraka ao am-piangonana dia mandeha ny fotoana dia tapitapiko hoe naheny olona nioraka be nijivana nafaty an'ilay baolina natafakatra amin'ny Barea dia eo fa inona nataoko eto amin'ity toerana ity fa tsy tokony any amin'izany avy eo zany tena réalisé fa tsy tokony any Mahamasina ve misy anahy amin'izao fa inona nataoko dia za moa sady amin'io mijery Facebook hoe nijivana nafaty dia njiva moa zaza nytezaina tao an-tanàna ohatrany hoe formena tao dia vao mainka ohatrany hoe tsy nahita amin'ny baolina maty nijiva venakany efa fa teo any réalisé hoe saotra Jesosy fa kay tao an-dalana tao nisy fanovanana nataonao tena hoe tao anatin'le fisintomana ny asa le tenin'Andriamanitra le tena ny asa le fanamboarana ny asa le fisintoman'le mpiandro onjy an'le onjy be vozona be fa tena hoe zay ny zavatra tsapako tao anatin'le fiarahana tamin'i Jesosy taty ariana be dia fa elaela tao ariana li zany ny Barea Sénégal na tonga antsika tafakatra tamin'ny CAN 2019 iny dia tena mifaly tao anatin'ny fanatreana eto kay zany toerana mahafaly anazy zao fa tsy any amin'ny toeran-kafa ntsony tena hoe marina fa hoe nioraka ny Barea taloha nisy fifaliana kely natao anaty fa tena fifaliana mihoatra lavitra nahafantarako hoe wow tena eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra ny fifaliako ankehitriny dia amin'izay fifaliana izay no mamaritra antsika ihany koa ahoana ny tena ahafantarantsika maha-kristianina antsika misy zavatra hafa ve mahafaly antsika mihoatra ny fifaliana ao amin'i Jesosy mbola iresaka Barea ihany antsika tamin'izany fotoana izany tsy haiko na
tsy haiko nareo na efa nahita na tsy fantatra hoe misy zavatra hafa ankoatra n'iny ve teto amin'ny firenena. Paria tafakatra demi-finale fa tamin'izay fa mivoaka ny tanàna zay moa eny Soavimasoandro fa tonga tsy aty amin'ny ville aty fa paikatahana zay olona rehetra tena faly daholo ny olona rehetra. Tsy haiko nareo na nandinika an'izay tamin'iny fotoana iny tena faly. Za nisy taona karana be midy ao anaty birao zay no oay ino moa le karana be iny falifaly be mandray tanànatsika iny mahatsy ny ankizy tao an-trano satria faly ny olona tena faly ny olona hoe tafakatra demi-finale kanina amin'ny Paria. Dia zay tamin'ireny isan'ny tena nandeha mivoaka dia niorakoraka. Dia eo amin'ny fifaliana zany eo amin'ilay hoe inona ny tena hamantarantsika hoe tena kristianitsika amin'izao. Inona ny tena mahatonga euphorie ao anatinao hoe tena hoe fifaliana tsy mijanona. Fiainana kristianina ve vao zaraiko tamin'ny zanako vao tamin'ny herinandro ambony mandritra fotoana ao an-trano zany dia niteneniko hoe raha mpianatra dia nataon'ny mpianatra rehefa tena fifalian'ny mpianatra dia zany hoe afaka fanadinana. Ny fifalian'ny mpiasa dia zany hoe misondrotra karama sy ny karazana. Dia fa ny fifalian'ny kristianina ao dia hoe mitoetra eo amin'ny Jesosy, hoe manana ny présence an' Jesosy eo amin'ny fiainana. Faly ve tsika amin'izany hoe manana présence an' Jesosy zany. Ny fifaliantsika tsy hoe hozy izy ny tenin'Andriamanitra le manao hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra any an-danitra. Aza mifaly satria hoe ahitsiny Jesosy tsara ny fifaliantsika hoe tsy ny fifaliantsika tsy hoe lasa pasteur dia mitory teny aty aloha aty manana performance afaka mitory teny aty aloha aty, na hoe manana fanomezam-pahasoavana dia manasitrana amin'ny marary, na hoe manana fanomezam-pahasoavana dia manangana amin'ny maty, fa nahitsiny Jesosy sama tsara mihitsy ilay hoe ny fifaliantsika hozy izy dia voasoratra any an-danitra ny anarana. Inona ny dika ilay hoe voasoratra any an-danitra? Ny voasoratra any an-danitra dia ilay hoe miaraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan' Jesosy mandrakizay. Azontsika antisipena ny fifanatrihan'i Jesosy io amin'izao fotoana izao. Hitondra fifaliana ao anatintsika hoe ny fifaliantsika dia ny fanatrehan'Andriamanitra amintsika teny izao. Ny tenenin' Jesosy dia hoe mifalia fa voasoratra any an-danitra fa hiaraka amiko mandrakizay. Tena zay kosa aloha tena fifaliana mihoatra noho ny zavatra amin'izao fotoana izao hoe tena fifaliana lehibe, tena rehefa mifankahita angamba tena kalain daholo izy avy mibatabataina eraky ny lalana ny pasteur Nanary, pasteur Andriva, pasteur tsika tsirairay vao mifanena ay tonga aty anao. Tena fifaliana be ohatrany le teneniko teo tamin'ilay bary any mifampipekan-tanana hatramin'ny karana hatramin'ny karana fa amin'izay fotoana izay mihona fa mihoatra lavitra noho izay mifanena amin'ny ambasadora rehetrarehetra tonga dia kalain dia tonga dia tsy haiko na efa hitanareo hoe le film le ino moa ina hoe any voniditra farany vavadiny lanitra dia misy amin'ny bota tadidinareo bota dia le any amin'ny voamiditra farany dia hoana zay fifalian'ny bota rehefa aveo tsisy rétention zany. Fifalian'ny bota tonga dia rolady inona batainy le alina le ankiray iny tonga dia Jesosy mihitsy araka iny mibatainga ao anatin'ilay film satria tsisy rétention na fifaliana fa tena faly amin'izany fotoana izany. Fa amin'izao fotoana izao tokony antisipentsika amin'izao fotoana izao zay fifaliana izay. Raha misy tena fifaliantsika dia hoe ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fanontsoan'Andriamanitra, Jesosy Kristy présent amin'ny tontolo andavanandrontsika tsirairay avy. Jesosy Kristy miaraka amintsika amin'ny tontolo andavanandrontsika fa tsy manao ohatra ny nataonsa Petera tamin'izany. Petera nanao an'ilay hoe tsy fantatra akory io nanday intelo fa tsy Simona. Simona naverin'i Jesosy tao amin'ny tena izy tsara mihitsy hoe ty avo afoiziny momba ny tenanao manomboka izao fa retonjo rehetra jerevana. Mino fa nandray fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sika dia tsika hitsangana hivavaka manome voninahitra an'Andriamanitra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zahay, misaotra anao zahay mamerina anay sy manomana anay indray amin'ny fahamarinana ao aminao dia ilay fiainana miombona ao aminao, ilay fiainana miaraka aminao ankafizinay tena ankamaminay mety aminay izany fiainana miaraka aminao zany. Zay Andriamanitra sy tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy tehirizinay velona ty anatinay ny fahamarinana ny teninao mba ho hita taratra, mba ho ankamaminay tena hoe ho fifalianay izany présence anao zany Jesosy, ho fifalianay izany hoe tena hoe ondry andrasana mamahana, mety hoe sitomy mamitihana ihany koa araka ny teninao zay manitsy sy manamboatra anay. Tompo mampifaliana no iainanay ny présence anao, ny fanitsinao, fanamboaranao satria omanina sy amboarina izay
ho amin'ny fiverenanao. Dia manome voninahitra anao izay amin'ny zavatra rehetra Jesosy fa ianao no mahatateraka satria izay tsy mahay manao na inona raha saraka anao. Fa misaotra Jesosy fa ianao foana ny présent eny dia manamboatra sy manitry anay manefy anay manadio anay mamahana anay amin'ny sitraponao. Dia raina sy ankalazaina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiako tsika indray ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Faly miarabantsika tsirairay avy dia manona fiadanan'i Jesosy amin'ity latsinainy famahanolana ity. Dia ndao tsika mba hifanona fiadanana e. Todio ny eo akaikinao dia tonono ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny akaikinao dia mbola mamerina manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy dia mahazaho toerana ary tompoko. Tena marina loatra hoe mila mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra itsika vao manaraka antsika zavatra rehetra. Ary rehefa manaraka antsika ny zavatra rehetra, rehefa mikatsaka an' Jesosy tsika dia ho hitan'i Jesosy tsika tsirairay avy satria tsika ilay olona anankiray mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy afaka ny anao izany tsika raha tsy misy fitarihan'ny fanahy masina. Jereo tsara ny teny amin'ny mpanompon'Andriamanitra teo mila fitiavana. Fitiavana nefa no vokatry ny fanahy voalohany ao anatin'ny Galatiana 5:2 ary efa haintsika foana izany. Isika kristianina dia tsy mila mandeha mialohan'Andriamanitra izany. Mila miandry amin'ny fitarihan'Andriamanitra tsika vao afaka mihetsika. Raha vao tsy manaiky ny fitarihan'Andriamanitra tsika dia maka décision manokana ao amin'ny tenantsika dia lasa maka fanapa-kevitra manokana tsy araka ny fitarihan'Andriamanitra dia lasa tsy hitan'Andriamanitra indray tsika satria tsy nikatsaka an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Zao ny fahamarinana toeran'ny fiadana no mari-pamantarana fa tena manana fiombonana amin'Andriamanitra zao sy anao. Rehefa fotoana anankiray ianao mahatsiaro tahotra dia tsaroa fa efa lavitra an'Andriamanitra ianao izay. Efa tsy mahita an'Andriamanitra ianao izay. Nefa tsaroa fa ilay Andriamanitra ao dia mahatoky Andriamanitra ao ary mahafantatra mihoatra lavitra no fahafantarako ny tenako sy ny fahafantaranao ny tenanao izany Andriamanitra izany. Ka noho izany tsika tsirairay avy izao dia mila fitariana. Mila fitarihan'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy 7:3-5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra io raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Fantatry Mosesy tsara fa raha vao tsy eo Andriamanitra dia tsy afaka manao ninina izy satria lasa ny sainy amin'izay mitondra hoe ahoana ny hitarihana ny zanak'Israely. Afaka ho tonga foana any Kanana ny zanak'Israely sy Mosesy. Fa raha tsy eo n'Andriamanitra mitarika azy dia sura fa tsy ho tonga mihitsy ary fantatry Mosesy fa tsy ho tonga any, mety ho tonga any ihany izy fa mety efa kopaka be ry zareo, mety efa tena hoe ringana ry zareo, mety apatelony zareo ngamba ny sisa ny tonga any Kanana. Tsaroa fa zao diantsika izao zao diantsika izao dia mbola eny amin'ny desert tsika izao. Fa lalana mahitsy makany amin'ny Kanana tsika izao fa zao mila ny fitarihan'Andriamanitra tsika. Mosesy nanana fahatsapana fa tsy mety ny dimakany Kanana raha tsy misy an'Andriamanitra. Jereo fa efa nanana expérience naraka tamin'Andriamanitra izy tamin'ny antsoan'Andriamanitra azy ho any amin'ny Farao. Tena tenenin'Andriamanitra mihitsy izy. Andana Mosesy avohainy ny oloko hanompo ahy. Andana makany amin'ny Farao. Fa izao rehefa tonga amin'ny Farao ianao dia tsy hanaiky anao indray ny Farao. Dia nefa izao misy zavatra nomanin'Andriamanitra ngeda be ho amin'ny Mosesy rehefa nanaiky izy. Jereo fa nampiasan'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana lehibe Mosesy tena hoe nanao prodige be dia be Mosesy tamin'ny alalan'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny Mosesy koa nefa ireny. Tsika dia tena hoe mila fitarihan'Andriamanitra. Tsaroany izany hoe ohatry ny ahoana ny fanankanesana tany amin'ny Farao. Tena nisy fahagagana sy famantarana nampiasan'Andriamanitra azy tamin'ny namoahana ny zanak'Israely, talohany namoahana ny zanak'Israely tao Egipta. Tena be dia be ny zavatra nampiasan'Andriamanitra azy ary tena tsy takatry Mosesy. Ka izay nahatonga Mosesy niteny hoe tena tsy mety ny dira tsy miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra mahita amin'ny farany hatramin'ny voalohany. Mosesy tena nametraka an'Andriamanitra, tena nahalala hoe Andriamanitra ilay mpanamboatra ary izy ny voary. Ny voary raha vao tafasaraka amin'ny mpanamboatra azy dia izao hoe tsy mahay manao na inona na inona izany. Izay mahatonga an' Jesosy manao hoe fa tsy mahay manao na inona na inona tsika raha tafasaraka aminy. Nefa raha vao tafasaraka aminy koa tsika dia izao very hevitra tsika.
Izany mahatonga antsika indraindray kivy satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Indraindray tsika rehefa tena mibanjina loatra ilay olana sy ilay zavatra mitranga aretina, indraindray ohatra ny hoe tena eo mampitanondrika antsika dia tsy mahita an'Andriamanitra tsika, tsy mahita an'ilay azo fijaliana izay nitondran'Andriamanitra tsika sika Jesosy tsika, tsy mahita an'ilay diakapoka efa neretany tsy tadidintsika intsony daholo izany rehetrarehetra izany satria manina lasa mibanjina loatra an'ilay olantsika. Jereo fa Mosesy dia tena hoe ozy izy hoe mpanompon'Andriamanitra, tena nampiasain'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana izany Mosesy izany. Ka jereo tsara hoe taria tendrombohitra ary Jesosy rehefa mivavaka niaraka tamin'ny mpianatra 3 lahy niaraka taminy dia izao Mosesy sy Elia teo satria tena reny mpanompon'Andriamanitra reny tena nandrandrainy tena hoe nandriandrian'ny zanak'Israely fatratra hoe tena ireo mpanompon'Andriamanitra ary tena Mosesy ary nilazanay izao boky ny lalàna ary izao Mosesy tena naonao zavatra be dia be ohatr'izao fa izao mifoanan'Andriamanitra daholo reny rehefa tonga teo tendrombohitra hoe tia ny zanako malalako izay sitrako izy Andriamanitra, izy no heno izy Andriamanitra. Ka noho izany dao tsika manomboka izao tena hoe iaino fitarihan'Andriamanitra. Ny olona anankiray tsy afaka iaino fitarihan'Andriamanitra raha vao tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fanahy masina no afaka mitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fahamarinana rehetra satria fanahy masina ihany mahafantatra ny zavatra farany mety eo amin'ny fiainantsika. Noho izany ozy izy hoe Mosesy dia mpanompon'Andriamanitra lehibe izy. Nisy famantarana sy fahagagana lehibe tsy nefa tsy nahatahiry Mosesy hiditra ho any Kanana ilay famantarana sy fahagagana fa naninona nandahan'Andriamanitra izy tamin'ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny tondran'ny Israely tany desera dia izao hoe nandahan'Andriamanitra izy raha ny tenenin'Andriamanitra izy hoe teneny ilay vato dia mbola nikapohany indray ilay vato. Noho izany ozy izy hoe tsy mari-pamantarana ny atongavantsika ho any an-danitra mihitsy ny famantarana sy fahagagana. Mety betsaka ny zavatra mety hitanao eo amin'ny fiainanao mpanompon'Andriamanitra ianao hoe tena efa nampiasan'Andriamanitra be maty be dia be natsangako, asan'Andriamanitra be dia be nandehanako tena efa tonga tany afarany tany aza ao. Fa izao teneniko anao fa tsy hatahiry anao ho any an-danitra mihitsy ny famantarana sy fahagagana fa ilay fanahy masina izay mitarika anao ao anatinao mamono vokatry ny fanahy amin'ny fiambonanao amin'Andriamanitra na tonga anao ho any Kanana sy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay nomanin'i Jesosy asa ianao hoe misy toerana amboarina asa ianao any. Ka noho izany andaontsika ahery satria misy zavatra nomanin'Andriamanitra, misy toerana tsara indrindra nombanin'Andriamanitra ho asy ianao any an-danitra. Ilay toerana izay tena hoe tsara be, mety tena tsy haiko hoe manahoana fa tena tsara indrindra ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ny tsara indrindra aloha nomanin'Andriamanitra ho asy ianao dia mbola tia tany zasa ianao dia efa afaka nisitraka an'izany satria tsy amin'ny nofo, tsy amin'ny zavatra materiel fa izao hoe ilay fiadanana mitoetra ao amik'izao aminao mahatonga ahy voatahiry sy mahatonga anao voatahiry. Ka noho izany dia izao hoe aza mandeha irery tsy misy fitarihan'Andriamanitra izany. Rehefa mandeha irery ianao, ohatr'izao ny atao hoe mandeha irery. Rehefa misy zavatra mitranga ohatra eo amin'ny fiainantsika, tsy fantako hoe mety manohatra ny ankizy, ny vady ohatra mbola tsy mandeha tonga miaraka aminao aty amin'ny fanatrehana. Fa izao raisinao ilay ady dia izao, indraindray ianao mitenitenin'Andriamanitra fa izao anindrona an'ilay olona ny ataonao. Izao andaontsika manomboka izao tsy handeha mialohan'Andriamanitra amin'ny fitarihan'ny saintsika izany fa handeha miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina dia mety ny zavatra teneninao am-bavanao. Indraindray mankotsika indraindray hoe rehefa teneniko ohatr'izao izy any tenin'Andriamanitra verse avoakanao daholo ny verse rehetrarehetra fa izao gaga ianao fa tsy mbola voatsindrona po ilay olona satria nanino ianao ny tenen'iny zavatra iny. Fa tsy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina no tena nampiteny ianao dia lasa ohatran'ny hoe teny foana ilay nambaranao. Izay ilay ny ten'Andriamanitra hoe fa ho ampamohanitsika amin'ny andro farany ozy izy amin'ny teny foana rehetrarehetra. Ka noho izany manomboka izao na dia mieritreritra ary tsika hoe tenin'Andriamanitra nambarantsika dia eritrereto aloha hoe avy amin'Andriamanitra ve izany zavatra ambarako izany, avy amin'ny fitarihan'Andriamanitra ve izany tenenin'ny vavako izany, izay vao misokatra amin'ny vavako. Izao manomboka izao tsika dia ndao ametraka ny
hitehiriza amin'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika dia hiteny zavatra araky ny fitarihan'ny fanahy masina antsika fa tsy mandeha tsika miaraky ny nofontsika mba tanteraka ny filahntsika satria ny filahntsika anie izao hoe milamina angentsika rehefa mivavaka daholo ny ankonany zany dia nefa indraindray rehefa eo amin'ny nofo ny tondrantsika an'izany dia le hoe mapety ahy zany mapety an'ny nofoko ma raha hoe miaraka amiko ny vadiko satria milamina izay mame voly izy mame gote tsara ny ankizy mividy ny zavatra rehetrarehetra atao trano fa tsy izay le izy fa inona ny ao anatinao ndao tsika tena hitoetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra hitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy hoe Jesosy tsy ny andry hoe eny fa efa nanolo tena ho ahy ianina zay vao hofaty aho fa maty izy na dia tsy nanolo tena ary tsika ho azy fa maty izy satria tia ny zasy ianao tena hoe ray amin'ny zasy ianao dia tiany ianao satria ilay endrika n'Andriamanitra ianao dia tsy tiany ho very fa tsy maintsy mila ny fitarihan'Andriamanitra zao sanao amin'izao fiainana mandalo zao satria mandalo ny zavatra rehetra ho ny tenin'Andriamanitra fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ka noho izany tsika dia andao tsika tsy ady amin'ny mpanao atsika izany tsika le miady amin'ny mpanao atsika dia zao hoe rehefa tsy mahazo zavatra tsika mivavaka tsika dia indraindray tsy tonga le varim-bavaka satria Andriamanitra mbola manana ny fotoanany dia indraindray tsika lasa miady amin'Andriamanitra aiza foana le izy za tsy hivavaka ao an'io tsy miovy io za tsy hivavaka ao amin'izao tsony za ary lasa hitanao daholo ny anakanana ny mpiara-manompo aminao ny zanako ao satria miady amin'Andriamanitra ianao dia lasa hitanao daholo ny defaut-n'olona rehetrarehetra dia lasa contre tout ny anaranao lasa masika any fa andao tsika manomboka izao tena tsy ho contre tout tsika fa bombo mamy be daholo tsika ao an-trano tately dia ametraka mamo amin'ny ankonantsika ametraka mamy ao amin'ny fianakaviantsika ao amin'ny fiarahamonitsika aiza ny rahan'i Jesosy ianao dia tena hoe hipetraka le hoe mamy ny olona iny satria maninona feno fitarihan'ny fanahy masina zao sy ianao dia jereo tsara mbola tantaraina foana ny tantaran'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny firy million zay fa mbola tantaraina foana satria nametraka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitarihan'Andriamanitra izy alohan'ny etsehany dia zao manomboka izao tsika andao hitoetra amin'ny fitarihan'Andriamanitra indrindrandrindra hitoetra amin'ny fiombonan'Andriamanitra satria tsy mahay an'izany tsika raha tsy manana fiombonana amin'i Jesosy dia andao tsika tena ho tia vavaka izay foana ny teneniko hoe tia vavaka tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka tsy mety raha tsy misy rivotra eo amin'ny oronao tapeny ny oronao dia maty ianao raha vao tapenana ny oronao na dia 4 minitra fomontsina ary dia kofony ianao rehefa tapenana ny oronao dia tahaka izany zasy ianao rehefa tsy miaina fiainam-bavaka dia maty tsika fanitsika dia zao tsika manomboka androany tena hoe ametraka fitarihan'Andriamanitra voalolaharana eo amin'ny fiainantsika dia misaotra an' Jesosy tsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra foiziny partage izay dia makasitraka an'Andriamanitra fentsika fa minao fa nandray zavatra zasy ianao androany tsy hoe neto amin'ny toerana eto mitsangana eto dia tsy nandray zavatra fa alohan'ny nandraisanareo dia ny teny aloha ny mandray ary adinina bebe kokoa izy izy ny mpitory noho ny mpiaino dia ndao tsika hivavaka an'izay tenin'Andriamanitra izay ray masina tsara indray izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta reko ny teninao makasitraka feno anao izay satria tena tianay ianao eny Jesosy malalo nitsoraka azonao sy ny teanao tokoa dia Jesosy mahafatahotra anay dia izany hoe ny teninao manambara ny fahamarinanao Jesosy malala ampio izay tsirairay avy izao mba tena hiaina amin'izany fitarihanao izany tsy handeha araka amin'ny fisaintsainanay tsy handeha araka amin'ny fitarihan'ny nofonay tsy ady aminao Jesosy tsy hametraka ady hevitra Jesosy raha misy zavatra ambaranao aminay fa tena hoe hevitra Jesosy malala satria ianao le tianay le antokana namonjy anay teo ambony hazo fijaliana le maty ho anay le nikapohana le niaritra mafy ary le kapoaka nangidy ary Jesosy dia nisotroanao na dia tsy sitraponao ary izany fa nihevitra anay ianao Jesosy malala dia nanaiky hatramin'ny farany ianao makasitraka indrindra Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao saotra indrindra Jesosy fa tsara eo amin'ny fiainanay ianao ary
mino izay Jesosy fa ho hitantaratra eo amin'ny fiainanay manomboka androany Jesosy fa tena ho zanak'Andriamanitra feno fitarihanao izay Jesosy fa tsy handeha alolalana anao. Voninahitra dia anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleloia. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay mitondra ny tany. Alléluia. Misaotra ny tompontsika mbola afaka mihaona eto, afaka mifampizara ny fahatsaran'Andriamanitra indray. Ary hitako ilay mpanompon'Andriamanitra maika anao aloha satria teneniny zareo daholo izay zavatra tokony ambara eto. Alléluia. Tsy hoe fetsifetsy évangélique izany fa fitiavana daholo zany. Misaotra ny tompontsika, misaotra ny tompontsika ao anatin'ilay izy. Manamafy fotsiny ny ijoroka eto fa tian'Andriamanitra ianao. Za koa tianao fa za miandry ny fitiavako anao fa tian'Andriamanitra ianao. Mety misy olona tianao hafany koa fa ataovy masaka ao andohanao aloha fa tian'Andriamanitra ianao. Amen. Araka ny resahako tao manamafy fotsiny ny ataoko eto ny amin'ny hoe misy procédure ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy maintsy arahana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ho antsika mino fa efa mba namonjy mariazy daholo tsika. Raha tsy invité mihitsy ianao hatramin'izay dia ataovy ohatran'ny Davida, adiny tary amin'ny tary. Fa ho avy ny fotoanao lasa mpanjaka. Raha tsy invité ianao fa raha invité zany ianao dia isaorana ny tompo. Fa anatin'ny mariazy ireny dia misy an'ilay kabarin'ny mofo, kabarin'ny gâteau. Dia eo amin'ilay kabarin'ny gâteau dia tsy maintsy hoe niainga avy amin'izao, niainga avy amin'ny lafarina, dia nisy siramamy, dia nisy menaka, dia natao mamay be sy ny karazany sy ny karazany. Zay vao gâteau. Fa izay zavatra izay mihitsy tsy tiany Satana ho ataontsika. Tsy tiany hanaraka ny guide na mode d'emploi an'Andriamanitra mihitsy tsika. Fa ny tiany dia hoe te ho salama ianao. Salama ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia kapoka taminy ozy izy maninona? Nanasitrana. Fa ao anatin'izay tsy hoe izay tenenana an'izay dia sitrana. Fa misy tontolo anankiray tsy maintsy iainanao vao afaka misitraka an'izany fanasitrana an'izany ianao. Dia ohatr'izay mihitsy ny tiany fahavalo atao. Ozy izy hoe ianao maika hihinana an'ilay gâteau amin'ilay mariazy. Dia ny mahamaika anao fantatry ny fahavalonao ianao fa tia zavatra mamy ohatra. Dia ozy izy tonga dia hoany io lafarinina siramamy io aloha fa tsy andrasana atao anaty lafaoro. Dia tsika be dia be mihitsy tsy tsika eto intsony izany aloha. Fa zareo any amin'ilay toerana tsy hita izay anany ireny. Fa maika foana hihinana eo no eo. Dia kofina rehefa avy eo. Lafarinina avy eo hoaninao amin'izao tsy kofina ianao. Ty torohevitra kely tsetsatsiaritra. Ho antsika misy an'ity hoe start-up hoe te hanangan-javatra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy aloha afaka manangan-javatra daholo izay maniry an'izany. Fa sosokevitra ny raha tena te ho tafavoaka ianao. Dia jerevy ny olona kamo. Ilay maika hazo zavatra ireny dia ny zavatra tadiaviny ireny ataovy. Ataovy izay ahatonga azy ohatrany hoe manindry bouton kely indray mandeha izy tonga dia tonga eo akaikiny eo mofo dipaina. Zany ketrehana raha te ho tafita zany raha ohatra ka maha-olombelona. Raha ranofo zany resahako zany. Anao start-up ianao dia izay olona kamo jerena. Atao izay akamin'ny olona rehetrarehetra fa izay izao zany ny lamaody. Nefa n'izay zavatra izay dia tsoroko aloha fa mitarika antsika zanak'Andriamanitra raha manao an'izay tsy ahitan'Andriamanitra. Satria tsy manaraka n'le guide na le mode d'emploi tian'Andriamanitra raha antsika. Na antsika zany ny antsika tonga dia le farany na antsika manao hitsin-dalana. Tonga dia ny antsika dia tena le tonga dia araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra tao hoe mifalia ozy izy. Fa maninona? Fa voasoratra ny bokilanitra. Fa ny antsika aloha mahamaika antsika dia izay azontsika eto. Amaly ianao foana ny Andriamanitra. Ho sitrana foana ianao. Ho tahina foana ianao. Hatramin'ny voalohany dia
tsy nanaraka an'ilay procédure misy Genesis 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Zay zany dia efa nilazaina. Fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ao anatin'ilay guide sy mode d'emploi zany dia hoe ty zavatra ty misy risque rak'ty ianao fa mety hiteraka court-circuit. Izao aloha atao voalohany. Dia zay vao apetraka ty. Zay vao ampidininy ty. Ny teknisianina moa mahay an'izany tsara hoe ty ny atsofoka voalohany rehefa manao an'ity dia ty dia ty. Fa raha vao tsy zay ny ataonao dia miteraka court-circuit na manimba zavatra. Dia eto efa nazavain'Andriamanitra mihitsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa ahoana ozy izy ny devoly tary amin'ny Genesis 3:7-5. Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho faty akory ianao. Tsy ho faty tsy akory ianao ianareo. Fa fantatr'Andriamanitra fa na amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Misy fantatry ny devoly tadio fa mahay guide izy, mahay mode d'emploi an'Andriamanitra izy, hainy io. Ka raha ianao tsy mahay an'io dia vao fitaka mibasy ny arary fito anao. Satria hainy io, izy mahay an'io dia ozy izy hoe aza apetaka amin'ny prizy raha ohatra ka mividy frigidera anao fa tonga dia atsofoy ao anatin'ny frigidera ny sakafo fa tonga dia mangatsiaka io. Arao izay lazain'Andriamanitra. Amen. Rehefa tsy vakianao ilay lazain'Andriamanitra dia verezy mifahavalo ianao. Inona tsy zany nahazo an'i Jesosy anie efa fantatra ilay zavatra fa mbola niseho ihany. Mateo 4:7. Tamin'i Jesosy tany anefitra dia nanatona mpakafanaka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra anao dia teneno ho tonga mofo reto vato reto. Tonga dia hitsin-dalana be tsotro zao fotsiny. So ihany Jesosy fa Jesosy, so ihany izy fa Andriamanitra. Izy ilay teny, izy ilay tompon'ny teny, ny zavatra nytenen'ny le fahavalo fatany tsara. Ary hainy hoe ohatr'izao ny fampiasana n'io teny io fa tsy ohatran'ny resahanao satria izaho ilay teny. Izaho indray no fitahanao eto. 9 dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao menjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy adidy ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tafitoana amin'ny vatony tongotrao. Miteny ny fahavalo, nandray mamitaka miteny ny fahavalo dia lazainy hoe zao ny fomba hiatrehana an'io raha misy problema dia zao ny eskivenao an'io. Dia ohatran'ny hoe tena mety be ilay izy. Raha misy zanak'Andriamanitra eto mba makilo baiboly. Amen. Raha misy zanak'Andriamanitra eto dia miana tenin'Andriamanitra, miaina tenin'Andriamanitra. Fa ho avy ny fotoana risy zany. Fa tsy maintsy isy hamitaka foana ianao. Ary ny tena somary mahasosotra amin'ilay izy dia olona tena mety idéalisenao no hamitaka anao hoe tena zany ka tena izy. Nefa ny avy eo tsy fantatra ny fahamarinana satria ianao tsy miaina tenin'Andriamanitra. Ny 9 dia nanao taminy hoe zao rehetra zao dia omeko anao ary ankoko eto anatrehako ianao. Jesosy ny resahana. Jesosy nefa ny tompony zavatra rehetra. Dia ilay fahavalo indray no milaza fa omeko anao. Dia jereva anie ilay fitaka rehefa tsy mahalala tsika ilay procédure sy ny etapy ampianarin'Andriamanitra antsika dia voafandrika tsika eo anatin'ilay izy. Dia ozy izy tsika tokoa hoe tena mila ny zavatra rehetra tokoa fa aloha rangahy tena ekeko tia. Aza manao hitsin-dalana zany. Raha miteny Andriamanitra androany, efa teneny mpanompon'Andriamanitra teo, fa katsao aloha fanjakan'ny Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anareo zany. Ny fahavalo dia ny contraire an'izay foana, avadiny foana ilay teny satria hainy io. Dia ahodiny foana ilay izy hoe ilay amin'ilay tianao indrindra aloha ny voalohany dia ilay zao rehetra zao. Zay aloha atao. Fa fanjakan'Andriamanitra zany manaraka zany tsika mbola velona eto foana, mbola tanora, mbola firy-taona. Dia aleo aloha ilay zao rehetra zao aloha ny katsahana. Avadika ny foana ilay izy
dia rehefa tsy mahay dia ozy izy ianao hoay misy tenin'Andriamanitra ohatr'izay tokoa hoay ho anany zavatra rehetra ao dia lasa mihazakazaka ho any amin'ilay zavatra rehetra fa adininao le priorité hoe apetaka aloha miprizy vao miasa amin'ny frigidera apetao aloha miprizy mandoale mivavà dia ho fantatra hoe inona ny tokony toy amin'ny fiainanao. Amen. Fataro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Fataro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Ny fahafantaranao ny zavatra rehetra sy ny fiainanao izay mety sedra miseho manodidina an'ity fiainana ity dia hiatrehanao an'ireny no hanomezan'Andriamanitra guide na mode d'emploi, hanomezan'Andriamanitra hoe izao ny procédure arahana rehefa miaina miaraka amiko. Fa raha tsy izany raha fantarinao fotsiny ny zavatra rehetra dia tavela ao anatin'ny zavatra rehetra ianao. Fa ao anatin'ilay zavatra rehetra misy tsara, izany tsara, Andriamanitra ilay tsara. Ka rehefa tsy mireflete an'Andriamanitra ilay zavatra rehetra dia mitandrema. Alleluia. Alleluia. Sa mahita fa tian'Andriamanitra ianao. Raha miteny tompo hoe mangataka mba maninona ozy izy mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Faly be tsika. Tena tiako izany Andriamanitra ho salama, ambinina, miliardera, mihinan-kanina fotsiny ataoko. Tonga dia retirety 12 taona dia retirety dia mihinana fotsiny. Izany zao tiantsika izany, tsy mihetsikehtsika mihitsy. Dia matory rehefa te hatory. Ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra. Fa amin'ny procédure an'Andriamanitra dia apetao aloha le prizy. Ny procédure an'Andriamanitra dia ny fanahanao aloha no ambinina. Amen. Fanahanao aloha no ambinina. Zay aloha no mahamaika. Zay lazaiko hoe ampifamandihan'ny fahavalo foana le procédure. Raha ny procédure dia hoe mandeha amin'ny A aloha dia B, C, Z vao Z. Fa mahamaika dia any amin'ny Z foana. Dia tena ela be nareo, ela fidona. Ny olona efa any amin'ny Z daholo, ny olona efa mandeha katikatara daholo, ny olona efa tsy haiko. Inona mbola andrasana aty amin'ny F, S, T. Maninona tsy tonga dia any amin'ny Z. Nareo mpivavaka hoa dia aloha tsy tononika. Fa nareo mpivavaka ianao tahin'Andriamanitra ianao. Aza kivy izany ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo. Fa tokony ho teneniko daholo izy fa niteneniny zareo koa ny aza kivy izany. Fa mandalo an'le tokony ho lalovany ianao dia tsara ilay hiafarany raharaha noho ny androany. Fa raha maika ianao ho any amin'ilay fiafarana, izay te ho voalohany ozy izy farany. Tandremo sao tafiditra ao anatin'izany fandrika izany. Mateo 7:24 amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany nazovy mandray izany teniko izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo amboniny vatolampy. Amen. Izay manorina ny trano eo amboniny vatolampy dia tsara fanorenana. Moa ve misy olona manao trano ka tena maika satria ny eo akaikiny nahavita tsara be dia ozy izy hoe tena resy fa maika dia ndao amboariko aloha tonga dia ny tafo aloha ny ataoko ampahafantariko azy hoe zah koa mahavita haingana. Dia ny tafo aloha ny asehako mba ilazana hoe samy manana tsika. Dia hoanao ozy izy le fiteny malagasy zay satsia ko ohabolana hoe tranobe n'Antananarivo moa dia izay manao voalohany manenina. Dia jerevy ireny navita voalohany rehetrarehetra ireny dao tsika mba ho resaka an'izay. Jerevy nanao trano be tao Antananarivo dia izay navita voalohany manenina. Fa le navita voalohany tokoa effectivement misy architecture hafa indray aty aoriana. Mila fahendrena miaraka amin'Andriamanitra ary ho atorony anao ilay izy satria fanahy-masina ao anatinao. Ataovy aloha mifototra zany atao fototra zany dia vato fa tsy hazo.
ny atao hoe fototra dia vato misy fasika misy ciment raha ohatra ka asiana ceinture mifilaza azy asiana vy dia asiana vy dia vita aloha zay vao miakatra aza manao intsin-dalana eo amin'ny fiainanao ara-panahy aza mitady zay mahamaika anao aza vadika ny lahara-pamehana aza korontanina ny planin'Andriamanitra tsika manakorotana foana anie za aloha zany misy fotoana tena mpanakorotana planin'Andriamanitra ny ao ataoko satria za maika makany an-dafy ny mahatafity dia atao zay fomba rehetra ka andehanana any an-dafy sakanan'Andriamanitra fa tsy lasa mihitsy satria maika manimba ny planin'Andriamanitra ndao tsika anaiky an'izany planin'Andriamanitra zany fevitrareo izy tsy fevitra ny lalanareo tsy mba lalako ndao tsika atoky an'Andriamanitra efa nitenenina teo reny vorona tsy mitady ininona mivorona tsy mitady karama farany volana mivorona sy zava-maniry tsy na ianao raha indray tsy manondraka an'ilay izy maniry foana ihany ilay izy maika fa ianao izy izy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo mihoatra lavitra noho izany zay matoky an'Andriamanitra ndao hitsangana miazava dia mitsangana ndao tsika hisaotra ny tompo ao anatin'ny teny rehetrarehetra tamin'ny fito teo ka hatramin'izao amin'ny valora sasany izao dia mino aho fa tsy mandehandeha foana ny tenin'Andriamanitra matoa miteny Andriamanitra dia ianao io ny antefany zany tsy leo akaikinao aloha fa ianao dia rehefa miteny Andriamanitra dia raiso dia arao fotsiny izay resahany arao izay lazainy fa hanao zavatra izy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zany amin'ny teninao misaotra tompony amin'ny fahamarinana rehetra misaotra Andriamanitra ny amin'ny hitondranao amin'ny fiainanay tena tsy takatry ny sainay indraindray ela be ilay valim-bavaka indraindray tsy miteny aminay mihitsy ianao nefa izay kay tsy mamaky baiboly akory tsy mamaky an'ilay guide akory zay hoe ohatr'izao anie ny fiarahana amin'Andriamanitra ohatr'izao anie zany hoe tahina amin'ny zavatra rehetra zany ohatr'izao anie zany sitrana sy salamy zany ohatr'izao anie zany tena hoe mivaha ny olana rehetra ohatr'izao anie zany tena fiadanana zany tsy fantatra ilay izy satria tsy nitadavinay ilay fahamarinana dia andevozon'izany tsy fahamarinana zany zay Andriamanitra ringana ao anatin'izany tsy fahalalana zany zay ampio zay tsirairay avy Andriamanitra tena hikatsaka tokoa ny fanjakanao tena hoe hivavaka mandrakariva ka tsy reraka tena hoe ho ataonay ao ambavanay miboky ny lalàna tsy ho afaka eo isanandro isa-minitra isan-jaikaondra ka raha misaintsainy zay dia ny zavatra avy any an-danitra ny voasaintsaininay raha miteny zay dia ny teny lanitra ny voateninay ninona fihetsika ataonay dia fihetsika manome voninahitra an'Andriamanitra ary ny sain'i Kristy mihitsy no ato anatinay mameno anay satria zany ny antom-pisianay taio ny tsirairay avy Andriamanitra mety misy etaeta tsy ao anatin'le toroteny rehetrarehetra teo mihitsy ny tadiaviny fa zay mino fa mivoaka eto izy miova ny fiainany zay mino Andriamanitra fa zay tsirairay avy reto tsisy lany andro zany raha tonga amin'izao toerana izao ary tsisy olona tezitra sy mototra zany miala eto satria fa avokisa-pifaliana ny eo amin'ny fanatrehanao ozy izy ny teninao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Alleluia amen mahazo toerana vetivety dia anatanteraka ny fanatitra isika ary ny anahy adiniko foana rehefa miakatra ety ambony fa dia minao fa nahavoaray ianao hoe fakazara amin'ny tsotoa dia hiadana androany ihany ve tsika te hiadana mbola te hiadana rapitso mbola misy fotoana ety rapitso zay dia araky ny nambara foana entanao amin'izay ny olona eo akaikinao manodidina anao ny tanora ny antitra koa tena mila entaninaingana fa akaiky ny fotoana tena araroty za te hiteny amintsika satria araky ny fanentanana natao tamin'ny sabotsy teo sazoma izy iny le hoe
raha ohatra ianao ka ny tenanao ihany ny eritreretinao sy ny ankohonanao dia tena mety ho avitra tokoa nareo mianakavy. Fa nareo tsy maintsy hivoaka n'io tranonareo io. Dia vao mivoaka eo an-tranonareo ka ny eo amin'ny manodidinareo mpiteny ratsy be, dia krizy be nareo. Dia rehefa krizy nareo dia maloto fo amin'ilay olona. Dia rehefa maloto fo amin'ilay olona nareo dia simba ilay fifandraisanareo amin'Andriamanitra. Ka inona zany tokony hotoriana koa ilay mpiteny ratsy? Na dia manenjika anao farak'izay hoe zareo reo andrefa tanàna reo dia tena ohatr'izao mihitsy. Dia eto ambavaka izy. Hoeto eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy fa mba mitsikitsiky miaraka amintsika koa. Tsika tsy tia tena. Fa rehefa mba mitsika anao dia aloha mba hitsika koa ny hafa. Rehefa mba miadana anao dia aloha hiadana koa ny hafa. Amen. Amen. Ndao tsika saotra ny tompo fa tanteraka amin'ny fotoanandroany vita soamantsara, ndao tsika hitsangana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Misaotra tompo satria marina ny teninao. Tena manavatsava ny anatina ihany, toy ny sabatra roa lela. Nisy nanindrona, nisy nanafosafo, fa mety Andriamanitra. Tena zay koa tsy mitady safosafo foana fa fantatray nefa fa raha tsy mitady ary zay safosafonao foana. Fa raha misy manindrona, bienvenue. Raha misy mandratsana, tonga soa. Fa zany ny mety aminay Andriamanitra. Mba hafahanay tena voasoratra tokoa ny boky ny fiainana ny anaranay tsirairay avy. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, ray sy ny tsotrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitayanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavana aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavana aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana. Mandehana raha amin'izao sisy izao aza manota intsony. Mandehana fa indro Andriamanitra ombanao mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo mifahasoavana. Amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao nareo. Tainy Jesosy tompoko.